Hitantsika ao anatin'reto vaovao tapatapandreto kosa ny fiparitany areti-masony conjonctivite any Mahajanga. Eo ihany koa ny fanomezan'ny mpianatra any amin'ny universitény Mahajanga feptaona ho an'ny tompon'andraikitra momba ny famoahana ny fantsy-pianaran'izy ireo. Hitanao ihany koa ny fisokafan'ny sekoly ny atletisme vaovao eto Madagasikara izay notokanana tany Toliary. Miparitaka ny Mahajanga amin'izao fotoana izao ihany koa ny areti-maso conjonctivite maneho ny fahasorenana noho izany ireo mponina ny antoerana. Marina fa amin'ny alalan'ny rivotra na hoditra na kasoka an'ilay maso marary dia mety mampifindra an'izay aretin'izay. Mbola tsy ao anatin'ny kolontsaina malagasy ny fanaovana fiantohana eo amin'ny sehatra samihafa. Raha ny antotanisa dia aotra faingo 700 andreo malagasy ihany koa no manana izay fiantohana izay. Ata izay anisany ambany indrindra maneran-tany ho an'eto Madagasikara manokana dia ny fiantohana fiara ihany no mbola tsy maintsy atao. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny farany herinandro teo tany Toliary ny sekoly ny atletisme voalohany eto Madagasikara. Tanora eo anelanela ny 7 ka hatramin'ny 12 taona no raisy ny sekoly amin'izany izay manome fanofanana fototra eo amin'ity taranja ity. Satria moa andro tsy fiasana ny andro alakamisy 14 Mei dia voaka ho anao kosa ny gazety Sony zoma 12 Mei eo amin'ity herinandro ity. Entanina araka izany ianao anjifa ny gazety So izay gazety natokana ho an'ny rehetra sy ny mpianakavy. Azadinao ary ny manjifa ny gazety So eny amin'ireo mpivarotra gazety mahazatra anao isaky ny herinandro tahaka izao. Iny ihany koa tompo-kilasy tovovavy no manakatona ny fotoanantsika tamin'ity takariva ity. Akasitrahana feny ianao nanaraka ny vaovao antsika tamin'ity androany ity hatramin'ny farany. Manome fotoanana kosa ny sampana fampahalalam-baovao ny fahitalavitra matevao amin'ny rapitso indray. Veloma tompokila, veloma tompoko vavy.